terina ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy izay manjoy manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Mada. Ty resaka délestage ity de tena malerina Madagasikara mihitsy député Todsoa nitondrantsika fanadiadiny izy ity satria tamin'ny filakevitry ministre farany teo de hoe hitady consultant zany ny fitondram-panjakana satria navoaka tamin'ny conseil des ministres le izy satria misy fahaverezam-bola amin'ny alalan'ireo hoe vola zay miparitaka marobe any anananany 200 milliards d'ariary teo anelanela 7.7 sy 2 ka hatramin'ny 2.2 sy 2 de ananganana sapandrara hanao an'izay fitakitrosa zay na recouvrement zay eo anivony Jirama de mitady consultant de eo zany zao rehefa miresaka consultant député Todsoa Andriamampandry ianao mahafantatra tsara zany satria ianao mpampianatra am'zany dia tsy maintsy misy vola aloha zany hoe ohatrinina ndray zany le vola ao anatin'ny Jirama am'le trosa 200 milliards d'ariary io aloha makany am'le consultant zany ve tsy ho vitany Jirama raha izay faharoa mbola filakevitry ministre farany teo ihany no nametraka fa hanao appel la manifestation d'intérêt zany mikasika indrindra ihany koa amina logiciel hanara-maso am'ireo fahaverizana ara-teknika na perte technique eo anivony zany orinasa Jirama zany satria 150 milliards d'ariary isa-taona no perte technique an'izany orinasa Jirama zany ary tamin'ny herinandro lasa teo dia namoaka appel la candidature ny orinasa Jirama fa mitady manager de redressement am'zany orinasa zany hoe tsy hitantsika intsony ty député Todsoa foronina daholo ny karazana sampana karazana sampandrara karazana rafitra ataony évaluation efa nisy ministre nanao zany nge député Todsoa atao ihany koa zany zao karazana hoe appel la candidature manager de redressement zao nefa efa misy tale manodidina ny 30 ka hatramin'ny 90 vao nitendrena ndray amina organigramme vaovao eo anivony orinasa Jirama le orinasa nefa député Todsoa vao maika misatra ary ny teninao teo 2 ora isan'andro mba mandeha nisy fitaraina mihitsy ary nataony vahoaka Ambatolampy mino fa eny amin'ny boriboritany misy anao izay amampandinika amin'ny fiarahamonina sy pahay toe-karena ny député Todsoa tonga de resantsika le izy endrim-pitantanana ve zany sa tonga de tsorintsika mihitsy le izy lay orinasa no azo lazaina fa efa andala-pahafatesana tanteraka no zay mety hoe fahatsoam-pitantanan'izay zay le faharoa zay no izy sady tsy fahaiza mitantana le izy no tsy fahatokisana zany ny manampaizana gasy ao amin'ny Jirama ange misy technicien tena mahay ry afaniry fa le tsy fahamezana lanja le olona eto Madagasikara be da be ke ny olona nianatra teto mahay ary be da be manana traikefa am'zany fomba fitantanana sy mahay amin'ny resaka angovo zany amin'ny resaka jiro ny rano eto Madagasikara nampiasan'ny Jirama nge be no mahay fa maninona moa zany no andany vola amina cabinet d'auto amina consultant no atao nanaovana an'le izy ary maninona koa efa inona ny tetika natao hoe mba tsisy ny délestage ary efa vao tamin'ny propagande zany de hoe 3 mois 6 mois de tsisy tsony zany efa ataona stapany zao vao maika mipira nge le délestage sy rantapaka kafaniry de reny zany dia midika fa tena hoe gaboraraka ny fomba fitantanana eto Madagasikara na ao anatin'ny Jirama io na ny androm-panjakana maro isan-karazany io de tsy mandeha amin'ny laoniny tsony satria eo le incompétence eo mihitsy zany le tsy fahaiza mitantana zany ataon'reto mpitondra reto tsy nanoma tena daholo zany ny akabetsahan'izy ireo lasa mpitondra ny firenena de mananao foana voaloha zay tsy manana nitraikefa hoentina hitantanana ny firenena sy ny ministera tsiraray avy roa zay ny fahatelo eo le tsy fitiavan-tanindrazana rehefa tonga anao de zao népotisme sy favoritisme natao ny akaraka makamo napetraka am'le toerana havana nefa ianao tsy compétent kory zany ao anatin'izay de zao ny hafarany lasa fitondrana gaboraraka no misy eto Madagasikara ary tsy vitan'izay fa nikolokolo de avo leta mihitsy ke nao amin'ity orinasa Jirama ty anke betsaka ao anatina ministera maro isan-karazany narena kebony tantsika moa de mahangony fotsiny alefa tsokosoko zany ao anatin'izay de zany de vao maika fanambanina ny manampaizana gasy ary zay nge ny mahatonga ny manampaizana gasy koa ho tezitra amin'ny tody damosina am'izao fitondrana zao
zay mahatonga ny tanorantsika vao mivoaka fifianarana na mianatra ny ivelany tsy misy miverina etsonge zay le misy fito de cerveau am'izao faniry aloha ny mpianatra gasy ny tanora gasy mba miasamiasa kely izy any ivelany velona izy fa tsy miverina etsotsony nefa manana ny fahaizana amampahalalana nefa ny olona nianatra reny a tokony am'ray ny fanjakana ny famoronana asa de reny no mahay mitantana nianatra de reny no mamoro tokony zay le fanana esprit créatif zay ke le fahaizana tia mikarokaroka zany ke reo manam-pahaizana mivoaka amin'ny université maro isan-karazana reo no tokony atosika de mena ndraikitra de omena toerana fa zao a zay manam-pahaizana zany de ary miala fa zay olona azo baikona tsy manana ny personnalité ary tsy mafehan'le asa zany a no petraka eto Madagasikara ary vazaha na ankarana na ny sinoa zany a no mena ndraikitra nefa tsy voafehany akory izy tsy malala ny zava-misy sy ny zava-miseho eto Madagasikara ka amiko zany a dia filambotsiary reny ary fanaovana tsinitsinina ny manam-pahaizana gasy zany a no fakana cabinet d'étude na consultant na fanivera io zany naiza amin'ny fomba fitantanana ny raha-mpanjakana indrindra moa zany a fa ity zay atao amin'ny resaka katsiramatifany efa nisy le resaka rotsey da député Todsoa tsy hitatsika ny résultat tsy de wawawa mibetsaka firy zay hoe maka an'zao tsika maka ny olona zany de résultat rehefa manapa-kevitra ianao andray décision de ny tadiavina de résultat ihany ny olona résultat aiza ny résultat ny jiramamy zao vao maika pire aiza ny résultat ny famoronana asa zao aiza ny résultat amin'ny fahefa mividin'ny olona zao vao maika mitrongo vomana ny akamaroany gasy am'zao fotoa zao tsisy résultat ke ary zay nge nitiavan'ny olona ny flora valomanana ny azy tonga de résultat hoe io ny lalana fa vita fahefa mividy miakatra vita dao zay nge zay ny tsy avozan'ny olona azy ny azy tonga de hoe tia ny résultat ary zay ilaina le gara gestion axée sur le résultat efa netsika teto zay tamin'ny TFM nisy fotoana député Todsoa reny zavatra no mety tsitsika reny a teto na teto miara-manonja na telenevony antemera-pirenena reny noetiny somomoaka namany reny reny noetiny flora valomanana sy ianareo zay mpandinika ara-politika na folisan-daton'ireny fosiny asa no ny tanterahany mpitorana ke efa tsy ohatr'zao ny firenetsika faniry ka tsy zany tetiteko tena am'reny a be loatra ny zavaratsy mety a eto am'ty tany sy ny firenetika tonga zao ny fotoany tokony amadihana ny pejy am'izay a ary ny amadihana ny pejy de zay ihany manetana ny vahoaka malagasy rehetra isoratra anarana amin'ny fifidianana fa ny fifidianana ihany no anovatsika n'zao fitondranyzao a ka mba olona mendrika sy mahay sy tia tanindrazana am'izay no apetraka hitondra ny firenena tamin'ny ty herinandro ty ny solomamboaka Todsoa Andriamampandry dia naoraka tamin'ny fizaram-baovao rehetra ary nivoaka tany amin'ny statistika zany ny dette intérieure sy ny extérieure zany hoe ny bilan ny trosa anatiny sy ivelany ho an'ny Madagasikara elo moa de efa misy fotoana matetika amin'ny fandarantsika tahaka izao de miresaka hoe inona natao trosa anatiny inona natao hoe trosa anatiny de inona natao hoe trosa ivelany fa ho avoakantsika eto indray député Todsoa Andriamampandry ny trosan'ny Madagasikara zany fitambaran'ilay dette zany intérieure sy extérieure de hitantsika ty le izy a 24 000 milliards d'ariary na hoe 24 176,6 milliards d'ariary zany hoe raha totalitsika io de manodidididina any amin'ny 125 000 milliards de FMG ny trosan'ny fanjakana malagasy hatramin'ny farany volana Desambra 2024 ity trosa ity de niverina fa efa kely tsisy de hanakaiky ny budget nany hoe ny kitapom-bola ampiasai ny fanjakana ao anatin'ny taona ray zay ianareo solomamboaka sy ny antenemeran-doolona moa zany no manapaka ny vola ampiasai ny fitondram-panjakana ao anatin'ny taona iray iny le hoe loi de finance zany ka misy le loi de finance initiale rehefa volana Desambra misy le loi de finance rectificative tak zao atrehantsika zao volana mai zany député Todsoa efa nampianatra ianao ny tontolo ny trosa teto amin'ny fandarantsika ary efa nilaza ianao fa raha be loatra ny trosa inona ny fiatraikany fa te hiteny fotsiny aho hoe
tamin'ny taona 5 nivoaka crise 2 député Toditsoa Madagasikara de efa natratra le hoe point d'achèvement. Le point d'achèvement iny efa nresantsika teto ihany koa de hoe tratra le tanjona tao anatin'le firenena le plus pays pauvre très endetté Madagasikara de naharaka an'ireo masitsivana rehetrarehetra de voafafa nitrosany Madagasikara tamin'ny taona 5 io anefa nitrosa be atsika ity trosa ity zany no heverina fa trosa be indrindra nandritsy ny républicain Fandimby teto Madagasikara. Tena marina mihitsy voalazanao faniry fa ity ny anisan'ny hoe fanjakana tena be trosa indrindra ary mpitrosa indrindra tadideo ry vahoaka malagasy fa nresaka atrosange raha mitrosa ny afanjakana tadideo fa itsika vahoaka malagasy nge no mamerina an'ireny ny taranaka atsika miampy ny zanabola maro isan-karazany misy taux d'intérêt nge io rehefa nazavaiko teto rehefa hoe misy trosa atao amina fampindramam-bola de misy an'le atao hoe misy karazany hoe taux d'intérêt taux d'intérêt commercial de misy atao hoe taux concessionnaire efa nazavaiko antsiprian zany raha emprunt resatsika de misy natao hoe emprunt intérieur de misy natao hoe emprunt extérieur. Ity fitondrany ity zany sady mitrosa izy anatiny no mitrosa any ivelany ary hitatsika fa 24 milliards d'ariary ary tamin'ny farany 2022 nitrosa tao taiza mbola isan'izany teto amin'ny tany sy ny fanjakana ary ny olona tena mahay mitantana faniry de manana zay hoe capacité de négociation zay iza no namafatrosa na namafatrosa teto ny filoham-pirenena tamin'ny fitatana izy tamin'ny filoravalamanana ke tamin'ny 2005 namafatrosa 4 millions de dollars izy teto iza navita zany fa ity fitondrany ity na ny ariary azy tsy vitany namafa fa voamaika mivesatra teto amin'ny firenena le trosa zay nataony ny vahoaka zany dia trotrany azy hoe taiza daholo reny trosa zay nindramy reny tsy nisy résultat tamin'ny fiainany zay zany tsy hain'ireo mpitondra ny eny voaka de résultat ihany jereva ny vahoaka hoe mba misy any trosa azo avy amin'ny apamatsy vola maro isan-karazany amin'ny resaka lalana ohatra tsisy vitankeny lalana potika afa barakitsika ny olona fa nivelany tonga eto ry ny diaspora tonga eto ry madame kely zao tonga teto tena ontsa hoe zao ve ny lalana zao sisy le Madagasikara manoko tena ny tena mahamenatra ny kely zany na eto Antananarivo io na route nationale io eraky ny disika maro commune eto Madagasikara ray zay be da be ny trosako hoentina anampiana ny vahoaka amin'ny resaka sosialy aizy zany amin'ny resaka fanampiana ny ambanivohatra ny resaka développement rural aizy zany de kaka izy zany ny avoaka hoe makaiza daholo zany le trosa zay ataon'le fanjakana amin'izao fotoana zao makaiza resaka covid 4 millions d'euros faniry indramana 800 millions anoany d'euros vola be tsy toko tsy firona ke zany aiza le izy tsisy faiza mitantana corruption betsaka aiza lanilany fotsiny zany amin'ny tsy misy dikany zay nge mahatonga atsika hoe ndrobeny zao tena mikatony ary tsisy zava-bita mihitsy zany eto amin'ity tany sy fireny tsy vitany hoe tsy mahay mitantana le mpitondra fa sady inona mpanodikodina tena mpangalatra zany ao anatin'izay de zay zany mahatonga ny vahoaka ke zany mitody damosina amin'izao fitondrany zao hoe tena efa tsy manana anao zay capacité de négociation zay efa tsy mahay anao mijery ny priorité na ny laram-pamehana ho an'ny vahoaka fa de maka fotsiny de mindrana de maka de mikepoka tena ozy hoe efa tena tsy mety kosa le izy ary hoe ketika izao hoe aloha fantatatra ny vahoaka tsy hoe le mpitondra zao no maka vola amina miliara darary trosa rehefa miala eo izy tsy le mpitondra iny nge na hoe ny filoha am'izao na prime ministre na ministra no andohany iny zay indrindra fa rehefa lasa izy ny vahoaka malagasy tsika sy ny taranakitsika no mandoha an'le trosa nke ry vahoaka ary taditio fa isan'andro tsika ny zavatra viditsika nge ny PPN miala 20% daholo ary ny 20% ny vahoaka malagasy makany amin'ny kitapom-bola mpanjakana tokony anaovana ny foto-drafitrasa ho atsika
sy ampitombo ny fahefa mividitsika rivahoaka tokony haitsika tsara zany nefa itsika zany a sady akantsika le 20% le TVA ny etra maro isan-karazany ny etrana tomobile ny etrana trano ny alika zao de akana etra zao karazana etra zao de misy eto Madagasikara reny de makany kitapom-bola mpanjakana tokony anaovana ny foto-drafitrasa sy ny fiaritsika fa tsisy mandeha am'izay loha nge zany e tena manahirana fanirina izy zay nge ny mahatonga ny vola misy foana eny amy kitapom-bola mpanjakana e ny orinasa rehetrarehetra zay misy eto Madagasikara etra misy etry reny amina miliara miditra any amy kitapom-bola mpanjakana recette douanière recette fiscale be zany ny fidiram-bolan'ny fanjakana tangosana amitsika vahoaka sy orinasa maro reny volo reny tompoko dia tokony anaovana foto-drafitrasa makany amy famokarana anaovana tokony anaovana lalana tokony mampiakatra amy fahefa mividitsika fa tsisy mandeha am'izay loniny nge zany e am'izao fotaon'izao izao zao tsika efa nampianariko teto ngehevitra itsika nke raha mpanohatra aza de manoro e satria ny firenena de amin'ny vahoaka e aza importation io nke tsy mety io e zao ny vary efa 4 tonnes ny ppn de manavatra tsika fa de zao any vahoakana sady joafenareo ny toe-karena joafenareo ny resaka foto-drafitrasa joafenareo ny resaka sosialy inona zany no hainareo eto amy tany sy ny firenena ka zay nke mahatonga raha iteny hoe misy farany foana ny zavatra atao zany ka ozy aho hoe efa bolana sisa za sa mbobola miteny ty foana mametra fivelana fa tsy ho zakanareo ny ala herim-bahoaka am'izao tsika am'teny zao zany rina tena mimenomenina ny vahoaka rehetra amin'ny akabeny satria isika io de mandray appel manerina Madagasikara am'ty fahatapahan-jiro ty tsy mbola nisy ohatran'izao teto Madagasikara tena tsy mbola nisy ohatran'izao eto Madagasikara tena grave le satria tena menomenina ary betsaka le fahampitehana vokatr'izay hoe fahatapahan-jiro fa eo koa le fahatapahan-jiro fa rehefa mandeha indray ny jiro miverina ny jiro dia tsy lay tokony voltage raisiny isa-tokantrano zay tokony livrena na ho tonga isa-tokantrano araka le tena tokony vatsiny ny jirama 220 volta no tokony ho tonga isa-tokantrano fa tena ambany de ambany misy ara 130 140 manimba fitaovana am'le fivarena ny jiro ndray tonga de miakatra be de misaoty ndray ny aparain'olona na mirehitra ndray ny aparain'olona nefa zany tsy andeferany jirama tsisy jirama nde anonitra ny fahampitehany fahavoazan'ny olona zany ary tsy misy ihany koa jirama handefitra amina facture ny vahoaka malagasy ka raha miresaka jirama tsika tsy ny jirama mpiasa tsony ny adevitra eto efa manao ny ainy tsy ho zavatra ireo mpiasa ireo ny fandimy tao anatin'ny orinasa jirama io misy teknisianina ao misy mpitatana marobe ny tena mitondra ny anjara brika marobe ho amin'ny fampandrosoana ny jirama io ary tena niezaka mihitsy ny tsy mandry andro tsy mandry alina ny tiaroka vahaolana fa reto mpitondra fanjakany reto mihitsy ny ao ambadiko ny fahampitehany ty jirama ty satria tsy manana mesure tsy manana vision tsy manana stratégie mahomby ahafahana zany mitady vahaolana am'ilay orinasam-panjakana solution pomady no entiny amin'ny vahoaka malagasy re olo reo ane nampanantena fa ame 400 mégawatt 800 mégawatt 1200 mégawatt re olo reo nieritreritra fa afaka mamokatra herinaratra mihoatry ny any eta Afrique du Sud mihoatry ny any amina pays africain hafa tsika Sénégal sy les autres pays africains fa izy zany am'izao fotoana zao jiro cobra kely reny ny zarazarainy isa-pokotany de reny ny tena prevena fa reny tsy mahonitra mihitsy am'le jiro tadiaviny isa-tokantrano sy ahafahana manodina n'lay orinasa kely madinika salatsalany zay tokony iodina zany tena grave ny zava-misy am'izao fotoana zao ary sorena ny vahoaka betsaka ny tena appel voarahintsika io victime manzany koa tsika ato am'ty MBS ty fa tsika moa miezaka mitady foana zay alternative zay ahafahana zany mampiodina ny émission tsika resahany zay fa mino fa manakambarana zay na manayada rehefa aveo miaraba yada zay pitarika mpandrindra national ny FLN na ny Front de Libération Nationale
tonga eto am'fandarana indray tsika iada avy niodikodina marobe tany ianao a nisy fanangonam-baovao marobe koa azonao tany ambadika rehetrarehetra tany a mino a fa hoafany zany ao anatin'ty fandarantsika itya eny nikokoaka moa mandeha any amin'ny fivany toetrandro atanynarivo koa maly ny ataony avandrana hita mihitsy a tany an-dalana tany iza moa ny tsy otsako ny orana o maly ny lako tampoka ny orana miaraba iada de faly miarabanao faniry faly miaraba ny mpanaraka rehetra ny miara-manonja faly miaraba ny mpiasan'ny MBS sy ny mpanaraka rehetra indrindra ny amin'ny radio mada mialatsiny fa tena voangripa marina fa tratran'le avandra be maly iny de efa lehibebe lo tena de mora kofonako tsy hita fa nefa tsy maintsy miezaka aloha zany androany rehefa nasainareo de tsy maintsy tonga ihany na mbola mikoaka refa le fandeha ny jirama faniry tena manahirana be mahitsy ny ary ankehitriny ohatrany na le directeur ny marketing ny jirama ohatrany manambanambana fampitahorana ny mpanjifa ny jirama zao koa moa zany le misy an'le hoe isy fitakitrosa ho ampanaovina olona za zany mba ohatrany mba mitodika amin'ny jirama mihitsy ne le fitakinan'le trosany amin'le mpanjifa nge hatram'izay nataon'ny jirama foana ary matoa taloha tsisy trosa be miavosa ohatran'izao e de nentiny fomba fiasan'ny jirama taloha raha tany amin'ny 2008 2006 tany ianao tsy nisy an'izao zavatra misy ohatr'izao fa nanomboka tamin'ny ataontsika teo amin'ny 2011 nakaty de manjary mikorotana be ohatr'izao ny jirama amin'ny resaka momban'ny vola tsy fisimbola ao aminy ny tsy fandoavan'ny olona ny jiro mazava manahirana satria tsy miroso le orinasa ny tena marina nge ny olona leo an'le jirama teny efa leo tsy le jirama le olona maleo azy fa le jirama tapaka lava na tapaka ny jiro na ny rano de tsy fantatry tsony raha fisotro madio sa rano maninona fa de tsy haiko tsony manahirana be miteny aminao fotsiny a madame le directeur hoe tsy hoe akory no hoe tokony andohan'io jiro ny olona ka rehefa tsy maloha de tapahana satria laninao io ka tonga de tapahanao mora ngeny miteny an'izany fa za koa miteny aminao hoe zay nge tsy te hikorotana zay mpanjify na de misy arany zo mpiarany zo mpanjifa tambatambazanareo amin'ny conseil d'administration ny jirama tsy reny eny mampangina anay fa fantatray tsara fa tsy mahatateraka ny contrat azadiny fa ny fantsifana ny jiro ny jirama de sous contrat manana contrat mazava aminareo zahay zay amiatsinareo jiro anay 220 volt 220 volt madame mitondra testeur ny mpiasan'ny jirama de testeur ny jiro tonga any antranon'olona fa raha ny ambaty fotsy avaradrano anao de eo amin'ny 76 volt amin'ny atandro amin'ny ariva vao mahita 110 120 130 tsy tateraky nareo ny contrat ny rano fisotro madio teneninareo afaka jerentsika tsara io nge teneninareo vita tsara io te ataonay analizy ohatr'izao sy ny anina sy ny anina fa izahay nge tsy te anakorotana ny fiainana na satria ny fahatapahana efa manahirana anay raha jerentsika ny any amin'ny faritra varadrano iny ny atsasa manila ny vola alohan'ny olona mividin'ny rano de vidina rivotra satria rehefa tapaka ny rano ka miverina rivotra aloha mandeha mandritry ny adiny ray sasany nefa ny compteur amin'iny miodina be raha tsy alefanao le rivotra tsisy rano tonga ao aminao alefanao le rivotra ny compteur miodina be amin'iny afaka andefasanao jery zany fa tsy miteny fotsiny ianao hoe zavatra laninareo de tsy maintsy tapahana 220 volt ny fanarana taminao eritreretra tsara fa rehefa milatsaka zany milatsaka any amin'ny 100 volt any ny courant alefanao de misy fandanina ambony ny lasa ataon'le olona ka ny jirama koa tsy mahatateraka ny fanarahana natao taminy tsy mahatateraka ny fanarahana natao taminareo nareo jerefa raha misy an'izany contrat ny jirama raha misy hoe ny fanaraka taminareo hoe nafiry tonga ao trano na rano ray goty sy ny anina de ando vola foana ary fatary fa misy alatra io ny ofana compteur alainareo de 24 heures sur 24 heures anefa le compteur tsy ampiasainareo mandritra ny 24 heures sur 24 heures halatra zany nanofain'le olona n'le compteur nareo ke de hiasa mamoaka courant mandritra ny 24 heures sur 24 heures
fa rehefa tsy mamoaka 24 heures sur 24 heures izy anjaranao reo ny demerda ny voan'ny courant eo e fa tsy anjaran'ny mpanjifa e ny mpanjifa tsy manana problema am'izay courant anareo tsy ampy eo fa mifantatry ny mpanjifa tokony hoe rano fifanarahana natao tamin'ny jirama de mivoaka jirona mivoaka rano ny compteur de rehefa avy eo alohany rehefa tonga mifarany volana ka nahoana izy ny tedavina tsy arisarisy amin'ny fandoavana azy marisarisa izy amin'ny fandoavana azy satria izany ny zava-misy ny any ekenay an'io vola be lazaina fa subvention menany jirama io ny tsy mampikorotana ny olona amin'io de mieritreritra fa hanatsara ny zany tsy fetezany zavatra zany e kanefa mba jereo firy miliara d'ariary zay ny volany menany jirama isa-taona subvention hanatsarana ny asan'ny jirama fa inona mme tsara eo mesimba me mitombo ny oran'ny délestage ary tena leo tanteraka zay député zao député Tojosa de indraindray adiny 4 mandeha ray andro tena manahirana nefa raha io nge mety tsy fantatra mety am 5:00 amy mandeha de maty am 7 alina de mandeha am 5 maraina de maty am 7 maraina zany ny fiafarany io délestage fandeferana ny anay mpanjifa fa tsy hoe tsy fahaizana tany misy lalàna ty samy feheziny lalàna na ny mpanjifa tokony andony jiro na ny jirama tokony ahamaty jiro ara-dalàna 24 heures sur 24 heures arak'izay voasoratra ao anaty contrat ka aloha tsika aloha tsy manakorotan-javatra e zay fa mba mandefitra ny fahatapahan-jironao mba aza manao fandrahonana hoe anakaramana olona hitako nitrosany aminareo fa ohatran'zao tonga de ho tapahana vo tsy mandoa aza manakorotan-javatra aza avao aminay vaoka malagasy na ataonareo aiza daholo zany reo volany subvention miliara tsy haiko 400-500 miliara natao subvention inona ny natao taminy satria zay tsy mahita zavatra miatsara ao am' jirama tsy mahita zavatra miantsara zay ny fandreanay nge akehitriny misy fahatapahana contrat nareo fahatapahana contrat zany nge tsy ava amin'ny nay mpanjifa ny mahatonga an'zany e fa ny tsy fahaizanareo mitatana sy ny tsy fahaizanareo manao ny fifanarahana rehetra am'ilay olona raha milaza ny jirama fa misy groupe électrogène mamoaka 100 mégawatt 100 mégawatt nefa ny avy eo 50 fotsiny lanina 30 fotsiny lanina 70 fotsiny lany de aloha daholo ny rehetrarehetra tsy mivahoaka mpanjifa nge no mifanaraka azy am'zany e tsy ilay tompona groupe nge mitondra basy manery anareo hoe ekeo io e fa ny fanjakana malagasy ny jirama no manaiky an'zany tsy nisy olona avany velany nanaiky an'zany fa ny jirama no nanaiky an'zany ka aza be taraina de ankehitriny de milaza anareo fa ny fatiantoka ara-teknika orangaty fatiantoka ara-teknika ny jirama mato miabetsaka ny fatiantoka ara-teknika mivendrana ara-teknika ve zany le mpiasa mivendrana ara-teknika ve ny fitatananao satria mitombo mifatiantoka ara-teknika raha vao mitombo kely fotsiny hoe de tokony hiala anareo rehefa tsy vita anareo le izy miala fa aza mijanona eo rehefa tsy hay aloha naovany olona mahay azy be de be reo olona miteny mahay avy eny amin'ny toeram-pampianarana votovorona ny ST ninona misy an'ireny institut privé reny mamoaka ingénieur any électricité avelao ataon'ny olona e rehefa tsy hainao raha nga ajanony io nge tsy misy miteny anareo na tsy hainareo raha aza mampamono antoka firenena nareo aza mampamono antoka orinasa ohatran'io nareo fa elao rehefa tsy hay tsy fahaizana ny anareo io matotsy mandeha le izy na hitenanareo fa efa antitra le fitaovana na ohatran'zany ka io ny fitaovana nidiranao ny asa tao tokony ho hainao no mitatana an'io ianao ve de andeha hitondra tomobile tsy hainao nitondra azy de aloha zany isoferan'io nefa ianao zao rehefa resy lahatra fa tsy hainao no mitondra azy miala za de efa miteny mihitsy ny an'zany ary miteny anareo miala fa mamono antoka ny firenena anareo mamono antoka n'lay orinasa ianareo ary miteraka problema antara n'lay orinasa sy ny mpanjifa ianareo zao sa ty tonga ny fety tokony tsisy jiro tapaky zany mihitsy indrindraindrindra fa amin'ny ora fiasana mandra-patonga ny pentecote farafaratsiny mba hahafahan'ny olona mitady vola mba hanambola hanaovana fety
be dia be ny olona mampiasa an'le concentrateur d'oxygène, mampiasa an'le compresseur ampiasaina amin'ny zazakely sepotra, be dia be ny olona mampiasa an'ireny. Kanefany eo ampanaovana fanafody le zaza ny tapaka ny jiro. Mba asaininareo ve zany? Manao vantolinina le zaza, tena tapaka le jiro. Mety tsy zanakareo le izy, fa zanakay. Fa tsy mety zany. Zany tena nareo mpiasa ny jiro. Zay mahatsapa-tena fa tsy mahavita ny asany. Zay mahatsapa-tena na maika tsy afaka manao ny asany. Miala fa aza mamon'olona, aza mampidikizo. Fa tsy mitombona amin'ny filazanareo hoe tsy ianina. Ireo fitaovana nandeha teo tamin'ny fitondran'olona talohan'ny itondranareo. Nandeha tsara. Indrindrandrindra talohan'ny fanonganam-panjakana. 2009 nareo alohan'ny nanonganareo fanjakana, nandeha tsara reo rangaty nampiasain'ny olona teo, naantitra taky n'inona reny. Fa ankehitriny de zao no ataonareo tsy ianina. Ary ny tena marina tsy hainareo le fampirarahaman'olona de tsy voalohanareo ny gazoil, tsy voalohanareo ny lourde, tsy voalohanareo ny iofana groupen'olona. Misy groupe de sécurité nge afaka ampiasaina amin'ireny ianina rehetrarehetra iny zany. Tena tsy voalohanareo le izy a, de lasa tapaka fa tsisy an'izany hoe ianina. Raha pitsara afaka matoa misy andro rehefa tonga ny fety hanaovanareo eraera, tsy tapaka mihitsy ny jiro. Dikan'izany tsy ilay fitaovana ny tsy mahafeno an'ilay herinaratra ilaina. Misy fitaovana mahafeno ny herinaratra ilaina tsara ao. Fa ny angovo entina manodina azy no tsy fenonareo. Satria maninona? Zay le teneniko hoe tsy fahaiza mitantana. Tsy tokony isy an'izany. Ary za miteny fa raha ohatra ka mandeha tsara ny jiro, tsy misy jiro tsy voalohan'ny olona zany eo. Fa matoa le olona tsy afaka mandoa jiro, ahoana ry fomba afahamanadoa jiro? Mandeha kely adiny ray de tapaka kinona anao taony hoe consodure tsy mandeha, ny volon'olona tsy voasintona, lohan'olona voentina atsasana. De inona no andoavany amin'ny volan-jironao ao? Izy ary mety sahirana indray amin'le olona, lasa mandany vola amboniny. Ka noho izany aleo mandray fanapahan-kevitra entina amin'ity resaka jirama ty anisan'izany ny fialan'ireo olona mpitondra ambony rehetrarehetra ao amin'ny jirama reo sy olona hafa reo. Avy aloha ny mpiasa majinika efa zatra ny asa ataon'ny teknisianina tao hanao ny asany, satria matoy nandeha tsara hatramin'izay reo no nahavita ny asany. Reo teknisianina majinika reo mety hoe fotoana malalaka izy, mety toerana malalaka izy ahafahany misehatra, fa le ato ambonimbony le vaovao rehetrarehetra reo tokony asorony reo aloha. Any mila teknisianina fa tsy any amin'ny fanaovana politika. Ao amin'ny jirama tena mila azy. Fa fatarotsara zany aloha jirama fa zay efa aleoanareo ho resahantsika eo ndre vaveo apitsika le vaovao hiada satria misy vaovao maro samihafa azitsika hoe any amin'ny zoma, sabotsy, alarobia. Misy an'izany hoe manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 3 ora fatapahana, amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 ora, amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 ora. Zany hoe manodidina ny adiny 4, adiny 7, adiny 5 any zany ka zay zany mahatonga an'le hoe tena efa tsy normal le izy le efa betsaka le fampanantena n'inona moa tsy nitenen'ny Rajoelina tamin'le tapaka le andekaleka iny le may de nandeha nanao fihetsiketsehana mahery vaika tany andekaleka tany, sasa mody natory tany mihitsy aza teo andavarangana andekaleka hoe tena miasa mafy le ministra. De ozy nga Rajoelina rehefa avy any miangavy ny mponina Antananarivo mba hanana faharetana fa enina navaly volana eo de efa velona ny délestage. De le nga Talemo zany ao anatin'ilay département ny Angovo de hoe tena efa maivamaivana ny délestage any amin'ny farany taona any amin'ny 2022 tany ho any izy iny. Nefa aiza le délestage mafy de mafy amin'izao fotoana zao. Ka tsy le fizarana cobra kely entina mitety foky tany anaovana propagande ity ny zesitiavanareo fa lay jiro zay mila manosika an'le famokarana isaky ny tokantrano, manosika an'le famokarana amin'ilay PME zany tadiavin'ny olona, manosika an'le famokarana am'ireo entreprise goavambe rehetrarehetra izany tadiavina, am'ireo indostrie. Fa potika daholo ny fiarikareny amina milianany perte. Tsisy ny tenanareo hoe midetadeda maka fanjakana rehefa tsy ianareo no mitondra an'le fanjakana, entinareo amin'ny fahampitehana l'izy amin'le incompétence be da be, le amateurisme sy le resaka bizina ty ambadika aty. Resaka zavatra afitsika rehefa aveo fa mialohan'ny mpitako any amin'ny ady eto de manipiteny zany ho atsika any amin'ny faritry tasy fa ho tanterahana amin'ny talata 13 volana May zao ny congrès partre
ataony antoko Madagasikara antoko tiako Madagasikara ao amin'ny faritry tasy de ao amin'ny hôtely Mangabe no anatanterahitsika an'zany hôtely Mangabe ao Analavory no anatanterahany zany amin'ny talata fa 30 ny volana May zao tongava maraina any amin'ny valora maraina ny misy de efa tongavantsika rehetra am'izay fiatriana ny congrès party zay efa misy mifandaminana rehefa miresaka faritry tasy arivo mamy miarina arivo Soavinandrina distrika telo ny voaresaka ao anatin'izay de ny fiaonana zany eo Analavory zay anatanterahana azy raha ny fandaminana hôtely Mangabe ny flou national ny antoko tiako Madagasikara mazava ho azy hiatrika izany congrès party izany zay amin'ny akabeny mbola hoetikeo zay rehefa aveo fa itodika ato amin'ny ada iny le resaka Jirama ada tena makaleo mihitsy le délestage ary le vahoaka moa efa leo amin'ny androny be da be fa zao Premier ministre lehibe any gouvernemanta ianao de anisa mivoy foana am'le hoe hatsarao io lalam-pifidianana io fa fotoana zao eo anivony anteny meram-pirenena tona maly le Premier ministre lehibe any gouvernemanta mba asiko tao kely le izy fa efa namaly le Premier ministre lehibe any gouvernemanta satria zany raha ndray mieritreritra hoe normal ve le raha misy sa tsy normal hoe tsy kitika lalam-pifidianana zany gouvernemanta voalohany aloha fa namariana nataonareo fa ny proposition na ny amendement sy olombavambaoka no mitondra azy eo anivony assemblée nationale fa fanamariana observation nataon'ny gouvernement fotsiny ny ataon'ny gouvernement de projet de loi sa may lalantsika c'est observation c'est observation fa tsy midiky zany fa afaka misakana proposition na amendement nareo iada iny valiteny le fanjakana tena za faniry gaga mihitsy ny tsara ho fantatry ny Premier ministre aloha de zao itsika tamy 2018 no nanao fifidianana de niarana hita fa tsy nandeha am'izay loha le fifidianana ary ny délégué ny mantatera ny filohan'ny république lan'io no napahafantatra voalohany indrindra fa tsy mandeha am'izay loha ny fikarakarana ny fifidianana ny fanajana ny fifidianana eken'ny rehetra tsy misy transparence sy ohatran'izany nampanginina izy satria nampanaovina deuxième tour le candidat fa tam'le premier tour izy tena mivatravatra be de rehefa aveo zany efa tamy 2019 tany na me recommandation andriamato prime ministre ny Union européenne ny satria nisy volany asa tao zay ny nahatonga azy afaka nanao hoe tokony zao ny fanatsarana sy ny anana rehetrarehetra ny communauté international nanao an'izany ny mpanao politika koa sy ireo candidat tsy lany koa nanao koa hoe ty zao tsy mety ary betsaka ny zavatra nentina teny amin'ny fitsarana tamin'ny anomalie zavatra tsy nety rehetrarehetra tam'le fifidianany marina fa azony raisina le izy ka rehefa azony raisina zay ve tsy azony fieritreretana hoe mba ho eritreretana ihany mety tsy nitombona le izy araky ny lalàna araky ny fitsarana ny tsy nampitombona azy moa zany de anisan'izany ny hoe tsy fahamarinina ny profo noentina satria tokony huissier no manao reny constatation reny efa ny huissier tsy ampy anisy le izy nge tsy hoe tsy nisy le fahadisony nisy le fahadisona fa ny fomba fanamarinana n'lay fahadisona hoe tena nisy marina izay ny arahantsika nalala fa tsy nampitombona an'le izy satria tsy feno mifepetra nitondrana an'izay fanamarinan'izay kanefa zany andriamato prime ministre ianao gouverner se prévoir na afaka tsara ianao tam'zany mba hoe nandray zany satria mbola ianao ihany le eo mbola ianao ihany le eo fa tsy hoe olo lafa amin'ny maha olona anao no ianao leo amin'ny mamalagasy ianao tsy mety amin'ny fieritreretanao ve ny ananany malagasy fifidianana marina madio mangarahara azony rehetra ekena tsy hisy korotana tsy hiteraka korotana tsy hitera fankahalana tsy azony fieritreretanao eritreretina ve zany amin'ny maha olombelona anao fa tsy amin'ny maha prime ministre anao fotsiny de apiko kely mihitsy apiko kely mihitsy tadidio fa adevitra lalam-pifidianana teo amin'ny assemblée nationale no nahatonga le 73 député de rehefa nandeha le 73 député tery amin'ny kianjany 340 Mai de niteraka PM de consensus tsy Christian ianarana ianao zany ny vokatry lay adevitry ny code électoral la teny Tsimbazaza ny nahatonga anao PM zay nidina an-dalambe avril iny juin ianao tonga de PM nga nisy nafantatra anao na ry député reo say raha tsy nahafantatra anao kory mamparara mbola nandaha ohatry mipetera ohatsy hainay io olo io fa voatery nanaiky any satria zay tsy maintsy nanaiky satria zay ny tenin'ny deba
ka aza mianakendry mihitsy zany tsy kitikitika an'zany zay tsitsisy io na tonga anao teo hoe na tianao na tsy tianao de atao hoe nanana opportunité tampoka ianao tonga PM fa misy zavatra koa nefa tsy maintsy ekena amin'ny fomba fanaovana politika zay ny lojika an-javatra zay ka ity inona moa zany le hoe fieritreretana fa tena hoe satria zay ny eto de tsy azoko tiany io finonom-pondiso zany amin'ny fomba fanaovana politika aza taidronono mandroatra satria hoe PM anao androany raha afaka pitso anao ianao olon-tsotra e raha nandeha vity raha fime anao mety decevant raha afaka pitso lojika amin'ny fomba fanaovana politika zany fa so de isy tendray hoe maniry an'zany faniry iada ka le izy nge zao e ny Andriamatoa Prime Ministre nge anao tena manahirana le valiteninao anao nisamy manahirana milaza ianao fa hoe izay gouvernemanta de tsy nieritreritra mihitsy rangaty firenena no entinao gouverneur se prévoir fifidianana no tsy maintsy etrany firenena rehetrarehetra de miteny ianao fa tsy nieritreritra hoadray so ihany aloha fa tsy hoe maty eritreritra fa le hoe tena tsy nieritreritra mihitsy mba tsy fiteny kosa ranga zany mba tsy mety zany zay nge efa tamy 2021 no efa niteny taminao fa misy tsy fetezangeza be navelanay nareo ny asa tsara ny asa malalaka de aveo zay napatsiany mpanohatra hoe ny lalam-pifidianana de misy tsy fetezany misy tsy fampiny misy ny anna ka tokony ilana fanamboarana teny zao efa tany amy 2021 zany fa tsy hoe lazainao hoe androany ianao niteny hoe efa fotoam-pifidianana efa akaiky kely zao de efa ambolana sisa de tsy mety hoan'ny tombontso amin'ny firenena ny karakarana azy rangaty roa taona mahery nefa nitenenina ing ianao hoe tokony jereny io ary mba jereo ihany hoe ovina ny arrivén'ny recommandation ny communauté internationale tamin'ny firenetsika mahakasika n'zany moman'ny lalam-pifidianana ny tsy fetezana rehetra tamin'ny fifidianana no entina fanatsarana mba hikarakarana ny fifidianana zany fa tsy roa volana araky ny teneninao na telo volana na efa volana alohan'ny fifidianana zany manahirana amy valiteninao mbola tena manahirana koa amy valiteninao le filazana hoe 70 andro alohan'ny anaovana ny fifidianana no miantso ny mpifidy ianao no miantso ny mpifidy ianao zay no izy fa tsy hoe amin'io anao vao mamoaka daty ny fifidianana daty ny fifidianana zany na ny firoson'ny gouvernement tam'ny fifidianana vao manomboka antaona de efa tokony ho tenenina hoe itsika am'ty taona ty de iroso amy fifidianana de manainga ny seny iomanany am'zany sy ny anna rehetrarehetra de am'zany zany vao manomboka antaona de efa fantatra zany anatin'ny fandanimbola-panjakana hoe hiatrika an'ty fifidianana ty tsika satria efa nytenen'ny gouvernement tafa andeha io de hita mazava sy hita sorotra mazava ao ny fandrianany zany fa ianao nge ny gouvernement tanetinao nge karaka nanahirana na ny fomba nanaovana ny refonte toko ty vo niditra reo olo reo mpiasa ny seni reo ralina ragatiny natao fa tsy refonte raha tsy nijoro ny mpanohatra amy teny diso devoir ataonareo io devoir efa tsy tokony atao tsony no ataonareo io ralina io fa efa devoir vaovao zao refonte zao aizako zavatra tari amy CPE tery iny devoir ataonareo efa baka anao lan'le olona efa refonte zao natao tsy hita faritra taiza hoe anty ny vola anaovana ny refonte ny anina fa de ny seniny nanambomboatra an'izay fandehany tao de najanona moramora le ralina fa ankehitriny angeny seny tsy manana an'zany herijika manao refonte zany na anao lista fahaloha izy nalainy tam'le ralina teo aloha de iny no alefa ny any amin'ny fokotany mba jerekeo aloha fa tsy tafiditry reto ianao rehefa mandeha mijery le anaranao any amy fokotany ankehitriny misahirana kely le lista voaloha sa le lista faharoa no hijerevako ny anarako le zavy any efa voasoratra ty am'le lista voalohany le tena listy ny fidy sa any am'le lista faharoa le lista tokony ho ampidirina efa lasa zany nge nataon'le seny zany nefa tsy azo atao mihitsy zany satria nidikan'zany refonte zany de fanoratana vaovao zay olona vonona ny ho mpifidy mandritry ny 10 taona ka matoa izy tsy manatonany tsy vonona izy zany tsy anjaranao no miteny jereo fa tseo reo lasa zavatra mihoatra ny lalàna no ataon'ny seny amin'iny tsy mety zany satria maninona izy mba te hiezaka apiditra hanendrika an'le 13 millions
ny vola azo lery amin'ny entin'ny miasa kely de kely angambany raha nyfahitako azy ny fotoana koa tohatrany tsy feniny ny fanapahariana nyreo mpiasa tsy hita ary ankehitriny rehefa tena jerenao ohatra ny mpiasa mpanjakana daholo daholo ihany no ampiasaina manao an'le asa rehetrarehetra indrindra fa ny any amin'ny fokotany zany de président ny fokotany sy ny komité amin'ny fokotany ihany no ampanaovina ny rehetrarehetra ohatrany tsy manana mpiasa raha nga le seny e nareo nge mahaleo teny e tokony anana mpiasa manokana nareo zany no mahaleo teny fa nareo raha nga ohatrany tsy manana mpiasa mampiasa ny président ny fokotany sy ny komity fotsiny eo nareo a tsy fantatra na hoe zay no azahoana vola kelikely mivoaka moa sa hoe bebe makary fa sahirana ny mieritreritra azy a le asa ndray raha lavirary tsy mampaninina anay fa le asa tsy lavirary le asa tsy lavirary le tablety za mbola tsy nahita naray arany eny ampivarotra mahita fa le eny ampelantanan'le mpiasa senia ohatrany tsy mahita le ase AR de azao recenseur iny efa tenenkinao fa tsy hita tonga za io nge mandeha amy fokotany nge ny olo fokotany nge mifankalala daholo daholo e manahirany nareo za moa zany lefa nisy nampiantso teo ny seny e ny FLN ragatiny tsy navelany niditra fa tsy voasoratra ony de le olona le antoko le efa le miara mitakosokosona am'zareo niarany-janona tam'le nisy fitsiriana nataony OIF iny de zay nijanjanona kely tao ihany sisa no natsony de reto le eritreretiny hoe antoko lehibe reo sisa napidiriny tao BDB ny tsy tafiditra fédéraliste tsy tafiditra BDB fa ny FLN anisan'ny tena tsy napidiriny de osaka ka lizy koa za koa tsy te ora iaraka anao tsikombakomba ratsy aminareo fa misaotra betsaka fa zahatra noho ny aveo noho ny efa tena nandeha le famitana noho ny aveo ny fanapaha-kevitra ny raisina tao nefa tsisy nanao sonita ny esoko daholo le bandy nandeha tao hoe zay ny anareo arahoako lazay nareo fa asaina fotsiny nareo asaina fotsiny iany nefa ny lazaina fa ny fiarahana nandinika sy nanapa-kevitra tamin'io raharaha io zany ny teo ka manahirana le izy le fa mandainga ohatran'io ny senia de lasa tsy atokisana ho azy nareo za mbola miteny tsy ny fahaizanao taminy anao 14 taona no hitondranao ny raharahany seny za miteny an'zany tsy resaka fampatokisana fotsiny no anaovanao an'le izy fa tokony mandeha araky ny teknika fanofanana an'reny an'reny zay zao raha mandainga amle agent recenseur teneny faniry teo zay zany ny tena marina am'ty mifaniry teneny nisy agent recenseur raha nanaovana fananina mihitsy na anaovana fananina mihitsy na ninina amy fanana tsy zava-patany na numéro karapanondro raha tsy hainy manamaky azy hoe tena marina ty numéro karapanondro ty misy numéro de série numéro de fa misy numéro na CIN samy hafa zany fa samy ao anaty karatra de mba manitsy isy CIN mihitsy le izy ka carte d'identité numéro zay le hainina fa tsy hoe national carte d'identité numéro zao de zay le izy de le izy zany tsy hany le olona ampianaro le ana zay nge tsy mila vaniny amy seni zay mihoatra an'zao e mba isiny ny fifidianana tonga de anetantsika eta fifidianana madio mangarahara mandeha amy famarinana azo ny rehetrarehetra ekena ny vokatra azo eo tsisy tsy manana fahafinaretana am'zany tsika rehetrarehetra ary zay no anatanana ny vahoaka aloha zao hoe aza mirorosaina am'zany teteza mihitsy zany aloha nareo fa mbola tsisy zany eto aza mbola mirorosaina izany kandida izany tsy kandida aza mbola mananina an'zany reny fihetsiketsehana rehetrarehetra reny mizara ty sorta sany reny raiso reny aloha fa mbola tsy fifidianana an'zao raiso reny mandehana makeny de mandraiso rehefa mizara vola raiso aloha mbola tsisy resaka fifidianana an'zao fa fanaovanareo fonty fanoratana ny anaranao ho isan'ny mpifidy mandritry ny 10 taona manaraka de manao fa fanamarinana any amy fokotany aloha zao a jerevo ana amle lista voalohany na amle lista faharoa jerevo daholo de anaranao fa rehefa tafiditra any amle faharoa aloha misy zavatra fahafatin'le olona atao zay de rehefa tsy ao ny anaranao de meza ataovy ny arao tsara ny fepetra rehetra mba hahafahanao misoratra amin'ny anina satria ny atsika ny zava-dehibe de hoe na iza de tokony soratra ao anaty listy mpifidy rehefa manana fahazotoana ny ho isan'ny mpifidy izy zay ny tolona ataotsika zao dia izay mijanona am'zay tsika de mametraka veloma mafinaritra ho an'ny mpanaraka rehetra de misaotra betsaka tamin'ny fanasana fanefy
iny ary de akasitra ny iada zay ampitarika ny FLN zay anisan'ny mavitrika amin'ny fanio-kevitra miaraka amintsika am'ty fandaran'ity ny FLN moa zany de hoe zava-misy aloha de zao mila mandeha ny olom-pirenena misoratra ny anarany aloha satria zay nambarany lalàna de zay ambarany lalàna zay no tsy maintsy tokony ho ataony ny olom-pirenena ary aprosihana ny olom-pirenena nde misoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidiana fole fotoana satria hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana me de miazakaza isika rehetrarehetra eto no amaranako ny fandarina sady anaovako fanentanana atsika rehetrarehetra mihitsy any tasy any amin'ny talata izao manomboka ny valora maraina any raha tratrantsika ny alohan'izay de efa mifanentana ny congrès party ny atokotiky Madagasikara ao amin'ny hôtely Mangabe Analavory ny anatanterahantsika azy zay faritra itasy mo mazava ho azy dia misy de sika telo arivo miarina arivo soavinandrina dia ny fandaminana dia efa nipetrapetraka ho an'ireo tompon'andraikitra samy hafa zay any etoerina ary hoavy mazava ho azy ny Front National ny atokotiky Madagasikara zany anatrika an'izany ketsika lehibe ao anatin'izay congrès party ny antoko izay farany amaranako azy de maniry tena maniry mihitsy satria betsaka no mirorosaina nareo hoe ahoana zany de ao anatin'ny paté compte ve zany de ho tapaka ny jiro tokony tena hivavaka tsara ny ampiangonana de ahoana zany zay malatsinain'ny paté compte zay ko tokony mba hanao fety mahafinaritra satria efa mafy be le lavy efa regarega ny atao hoe regarega de ambony ambany zay nazavain'ny grammaire raha ty anjama azy efa regarega be le donia ny ataoko hoe donia fiainana manazava foana mako zany amintsika mba mahatakatra tsara tsika zany inona daholo ary zany voambolana raha faniry zany fa voambolana normal daholo zany resako zany ka efa regarega be le donia de mba hifety kely zany faran'ny herinandro le vahoaka malagasy manomboka sabotsy lahady latsinainy de mba miasa mafy ry jirama ry mpanao mazy ry cerveau ry bâtisseur ry champion ry nahazo trophée manaova maziva tsy tehirara zay hoe de tapaka andray ny jiro amin'ny paté compte aleo mba hiarvaka am'le firenena rehetra le malagasy satria mafy loatra leo le firenena leo le vahoaka am'le zavatra mahazo an'le firenena ka mba hampireveo le vahoaka mba hiaina ohatry ny fiainana rehetrarehetra satria raha de ny efatra isan'andro zany kosa mba baseky zay efa mba trop le izy mba manaova effort nareo ary zany tsy eto Antananarivo na mahazo an'le ria réseau interconnecté Antananarivo ndresana am'zany tsy rery ny eto rery any fa manerina Madagasikara aleo hitovy même pied d'égalité aleo hitovy manerina Madagasikara na any Ambovombe io na any Amboasary io na any Antsavarybe io sambavo zany de misy tsy maheno zany na any Menagisy io na any Ivorany io na any Fetraomby io na any Loriandavy io na any Volony io na izanaiza aleo hitovy daholo samy mahazo jiro ara-dalàna daholo mba miaina le vahoaka fa tena efa sepotra loatra nanova le mpitondra fanjakana azy ohatry le tena hoe mba tena te hivoaka kely ao anatin'le le situation efa difficile efa kritika le malagasy de mbola saromanao foana de tsy mahazo oxygène mihitsy le vahoaka malagasy zay ange zao sary zao hoe de misy olona mipetraka ao anatin'le l'état c'est moi de zay tia nanaovana azy te hanao tombola de manao tombola izy te hitokana fokotany de mitokana izy te hitokana kianjan'akola de mitokana izy te hitokana pavé de mitokana te omena délestage le vahoaka de omena délestage te omena vary 17500 francs kilo de omena vary te omena kilo na hena 20 000 ariary le vahoaka malagasy de aprevena am'zany de tsisy miteny le vahoaka satria efa nizarin'le mpitondra an'zany satria hoe l'état c'est moi de izy mampiditra sy mamoaka olona ny amponja tahaka ny resaka bajatsy tany sambava zany misy eto ka mila farana zany fa fifidianana namarana antsika zany fifidianana madio azadino misoratra anarina hatramin'ny faraky amin'ny 30 ny volana me mbola mila miazakazaka tsika zay ary mifandarantsika fa manaova fety finaritra de azadino mivavaka amin'ny lahady zao tena eto ambavaka ny firenentsika fa tena mila atsika rehetrarehetra mihitsy énergie avy amintsika le vavaka mba hampisandratra nyty fireneny ty fa raha tsy isika zao no mijoro mahazo vahana amin'ny mafia mahazo vahana amin'ny totakely mahazo vahana amin'ny mpangalatra amin'ny mpanodikody mbola mpanjakana mimpandroba dikan'izay mila mijoro isika rehetrarehetra zany zay everina fa ho action ny
citoyen responsable zany resako zany de misaotra mifaly misaotra ny lalaina ao ambadika ao ny mpiaramiasa any amin'ny radio mata isika rehetra manina Madagasikara makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy